Fiomana iaona amin'Andriamanitra ao. Larana fa 250 tsika izao. Akafaliana trano no fahanamiona antsika tsirairay avy ary manona ny fiadanana, ny fahasoavana, ny famindrampoa, ny fitsarana avy amin'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao teny izao amin'izao ora ifampiresahantsika izao. Hiasa ny fanamasina mihoatra noho izay efa niasany hatramin'izay ka amelombelona antsika ny teny ampiorina anamasina antsika mba ho vonona antsika amin'ny fotoana ilay iaona antsika amin'i Jesosy Kristy any amin'ny raolanitra ary ilay fiangonana dimy matahirin'ny solika ilay ara-hiakatra amin'i Jesosy Kristy rehefa ho avy izy eny amin'ny raolanitra. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fampaherezana izay omentsika na ny avy eto toerana na ny avy any ampitan-dranomasina. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny vavaka ho anay sy mpiara-miasa rehetrarehetra ao anatin'izao asa fitoriana izao. Misaotra noho izany fitondrantsika am-bavaka izany satria dia mahatsiaro mahazo hery izahay mahatsiaro mahazo ny fitahian'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra noho izany vavaka ataontsika tsirairay avy izany. Tompo amary fitiantsika tsirairay avy misaotra ny amin'ny fanohanana amin'ny lafiny rehetrarehetra ihany koa dia tsapa fa tsy manderery fa miara mifampitantana amintsika tsirairay avy ao anatin'izao fiazakazana izay napetraka ny tompo izao ary izy amary fitian'ny tsirairay avy izy koa mbola nafihery amin'ny fanamasina mba izy roantsika hatrany ao amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana ary tompontsika hery irosoantsika bebe koa amin'ny tompo mandram-piveriny eny amin'ny raolanitra. Amen. Lioka toko fa 7 no raisitsika ary ny famporisihana ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity dia izao hoe ataovy lahara-pahamehana eo aminao Jesosy sy ny manodidina azy rehetra. Ataovy lahara-pahamehana eo aminao Jesosy sy ny manodidina azy rehetra, ny mombamomba azy rehetra. Ataovy lahara-pahamehana eo aminao ny mombamomba ny Jesosy. Zao vaninandro ianantsika izao masy dia vaninandro mahavariana. Zao vaninandro ianantsika izao dia Satana mamafy zavatra be da be mba hahatonga antsika ho variana ka tsy hifantoka amin'ny tena izy, amin'ny tena zavatra fa ho variana. Teo frantsay izy dia hoe mahatonga antsika ho distrait. Be da be ny distraction apetraka izao tontolo izao, apetraka le ratsy izay mahatonga antsika analavitra an'ilay zavatra tena iray loha. Ary androany ny tompo te hamerina antsika tsirairay avy raha sanatria nanalavitra, raha sanatria variana, raha sanatria natory, raha sanatria tsy mifantoka amin'ilay tena hoe tiany Jesosy ifantohana, dia tena hoe miverina ao anatin'izay. Izay tena mitoetra ary miorina tsara moa dia mbola namafiorina sy ampitoetra azy hatrany izao teny izao. Lioka toko fa 7 andininy fa 5. Izao no voasoratra. Ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka ny hinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izaha azy, masiny ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy omby 10 aho ka andeha amantatra azy, masiny ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho koa amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompo izany, dia tezitra ny tompo-trano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandeha nafaingana ho any an-dalana eto an-tanàna ka ampidiry ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsy hisy anandrana nina antroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory aza. Amen. Fampianarana fototra napetraka Jesosy eto amin'ity fanoharana izay nataony ity. Ilay mpanasa dia ilay raitsy to Jesosy Kristy.
le fanasana dia izy no nanao azy. Le fanasana dia ny fanjakan'Andriamanitra sy ny mombamomba azy rehetrarehetra. Ny nasaina dia azo atao hoe ny zanak'Israely voalohany indrindra. Zay nahatonga Jesosy ny teny hoe tsy ny raha naho izy afa-tsy eo amin'ny ondro vena eo amin'ny zanak'Israely. Rehefa tonga le vehivavy Syro-Fenisiana nangataka taminy hoe avy fa tena maharary ampahorin'ny ny aretina sy ny fanahy ratsy mihitsy ny zanako avy mba vonjeo izy avy izy trano. Dia Jesosy hoe tsy ny raha nahako afa-tsy ny ondro very amin'ny zanak'Israely. Ary hoy Jesosy avy eo hoe tsy mety raha maka ny sobo mofo eo an-databatra zay anjaja kely ka amin'ny azy ho an'ny amboa kely, fa tsy mety zay. Zany hoe le tiany tenena hoe tena hoe ho an'ny zanak'Israely, fa le vehivavy ory avy eo ny teny hoe na dia ny amboa kely ao izy dia mahazo sombotsombony latsaka ihany. Hoy Jesosy hoe lehibe ny fononao. Tiako tenena zany hoe le nandehanan Jesosy voalohany aloha dia ho an'ny zanak'Israely. Nisy fotoana izy rehefa nitory tamin'ny naniraka ny mpianatra hoe aza mandeha afa-tsy eo amin'ny Israely ihany. Ary zay koa ny teny ao amin'ny Jaune filazantsara hoe tonga teo amin'ny azy izy ny azy tsy nandray azy. Tonga teo amin'ny maizina ny mazava fa naleo ny maizina. Tonga teo amin'ny mazava ny maizina fa naleo ny maizina toy izay ny mazava. Dia avy eo hoe ary izy miteny indray avy eo any amin'ny Isaia ihany hoe tena fanajambako ny mason'ity fireneny ity, fa sao dia manana maso izy ka hahita. Efa nataoko nareny izy fa sao dia manatsofina izy mandresy ka voavonjy. Avy eo izy nandray izy ao amin'ny Romanina le hoe ny oliva fototra sy ny natao grefy. Zany hoe le zanak'Israely, le Israely mihitsy le tena oliva fototra dia natao grefy teo tsika. Noho ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia lasa tafiditra ao anatin'le oliva fototra koa tsika dia nahazo ny famonjena. Folo teny kely zany zay mbola lohahevitra hafa mihitsy fa tiana tenenantsika zany hoe le fanjakana dia ny zanak'Israely mihitsy aloha no napetrana ho amin'ny famonjena. Fa zao ny zavatra nisy nandary eo. Rehefa nandary eo dia ozy izy ny 440 any farany hoe tsy hanandrana nahandroko mihitsy ireo olona nasaiko ireo. Zavatra tia napetraka amintsika zany amin'izao fotoana dia zao: toriana ny filazantsara, toriana ny famonjena, toriana ny fanafahana, toriana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa be da be ny mihodiny, be da be ny tsy mandraraha. Asaina ny olona hihaino ny tenin'Andriamanitra, asaina ny olona hanao ny asan'Andriamanitra, asaina ny olona hiditra ao anatin'ny sehatra amin'ny fitoriana izay napetraka ny Tompo. Be da be ny mbola mihodiny, be da be ny mbola manana fierana. Dia mampalahelo ny fon'ny Tompo reny, mampalahelo an'ilay nanasa reny. Eritrereto hoe ianao no manao fanasana, eritrereto hoe zany manao fanasana dia manasa anao. Manahoana ny alahelo, manahoana ny famozam-po raha tsy tonga ianao, manahoana ny famozam-po raha lavinao zany. Ilay olona efa nanao ny fanasana, efa nanao ny zavatra rehetrarehetra misy ny sary tao an-tsainy tao dia efa hoe tonga daholo reto olona reto misy karazany maro ny nahandro tsara be ny toerana, tena hoe vita milamina tsara na ny endriny na ny tsirony na ny fandaminana rehetrarehetra. Nasaina amin'izay ny olona, nanana ny fierany daholo, nanana ny fierany daholo. Nalahelo ny mpanasa, nalahelo ny tompo ny fanasana, ary hoy izy avy eo hoe atsoy ny mandringa, atsoy ny kilemaina, atsoy izay rehetrarehetra eny an-dalana eny, ampidiro daholo ny malahelo ny kilemaina, ny jamba ny mandringa. Fa nampidiriny ireny fa mbola tsy feno ihany ny trano. Zany hoe nitatra indray le famonjena zany rehefa avy eo. Tsy nisy tena hoe nasaina mihitsy, le nasaina tsy ny raharaha. Nisokatra ny fanasana ho an'ny mandringa, ny kilemaina, ny jamba, zany hoe raha mijery tsika le endrika le izy dia hoe olona tsy tanteraka mihitsy, olona tsy tanteraka, olona tsy ao anatin'le ataoko hoe le masotsivana, fa tena hafa mihitsy hoe dana dia mandehana amin'ny sakely-dana dia ampidiro ny malahelo, ampidiro ny kilemaina, ampidiro ny jamba, ampidiro ny mandringa. Tsy tao anaty lisitra ireo tamin'ny voalohany, tsy tao anaty lisitra ireo tamin'ny voalohany, fa ny tao anaty lisitra ataoko hoe tsy ireo zany, tsy olona ohatran'ireo. Ataoko hoe tsy haiko hoe olona manan-kaja, olona manana ny maizy azy ara-piarahamonina, ary manana ny maizy azy sy manan-kaja ara-piarahamonina tokoa satria nahoana nisy ny vidy tany tamin'ireo natakalo ny tany le famonjena, nisy ny vidy omby tamin'ireo, omby folo, fa natakalo ny omby, naleo ny le omby toy izay le fanasana, naleo ny le tany toy izay le fanasana. Nisy no avy napakabady, ozy izy hoe 120 hoe efa napakabady ka tsy afaka makany, natakalony an'izay koa le fanasana. Zany hoe le nasaina tamin'ny voalohany dia ataoko hoe nanakatao, nanana zavatra natazona azy zany dia lasa nandeha tany izy.
fa le taty am'le faharoa de tena hoe mandringa Clémaina sisy tiako ararotana koa zany fizarana hoe le famonjen'Andriamanitra le famindrapon'Andriamanitra lay fahalasana de misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra ary tena noho ny famindrapo sy ny fahasoavan'ny tompo zany eto ny zavatra tia napetraka amintsika de izao manafatrafatra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahavita tena ny antsika tsy mahavita tena ny antsika tsy mahavontsy tena ny antsika efa voavoatra zao ny fanasana maimpona tsisy fidirana tsisy volalohanao tsisy ezaka avy aminao fa tonga fotsiny ianao satria nasaina fa de lavinao zany de hodinanao zany fa takalinao zavatra hafa alaonao mifatoka amin'ny zavatra hafa ary zany ny fandrika amin'izao vaninandro ianantsika izao zany ny fandrika atonga ny olona maro tsy hiakatra rehefa ho avy Jesosy any amin'ny lanitra fandrika atonga ny olona maro ho taraiky eto satria variana amin'ny zavatry ny tany satria variana amin'ny zavatra ataoko hoe tsy fahotana tsy tena hoe fahotana le izy fa nibahana teo anatinao de adinonao le tena votoaton'ny zavatra inona moa zany tena olana inona moa zany tena anton'le fandavana n'le fanasana teto misy antony anankitelo le izy ny anankiray nasaina de ozy izy hoe efa nividy tany tsy maintsy mandeha makany izaha azy masina ianao ekeo ny fandavako nisy tany tao zany hoe nafinaritra anazy nahazo tany antsaiko tany be velara tany mavokatra tany tsara avelao any zay fanasana anao fa alao aloha ikarakara n'ity tanyko ty sao de misy zavatra atakalinao ny fanasan'ny tompo sao de misy zavatra atakalinao ny fanatrehan Jesosy sao de misy zavatra atakalinao ny fiaraha-mivavaka ny vondrom-bavaka ny fiarahana manompo ny fiarahana mitory sao de atakalinao ny zavatra materiel ho levina sopotika tsy ratsy ny mividy tany tsy ratsy ny manana tany hoy ny ten'Andriamanitra hoe faiza mandamina tsara no entinareo miady afaka najanona ny aloha le tany tsy very iny tsy anjavineo iny tany iny fa tao foana iny tany iny ary mipetraka eo iny rehefa anao iny na ninona raha nandehanana aloha le fanasana de rehefa vita le fanasana verina nandeha tany am'le tany hoy ny ten'Andriamanitra hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany anampy ny zavatra rehetrarehetra afaka najanona aloha iny nandeha aloha le tany am'le fanasana de namonjy ny fotoana rehefa aveo fahaizana mandamina tsara na mety na miady ohatr'izay koa le manaraka nahazo folo ako tsisy andeha ho any am'izay fanasanao eo ny omboko reo anaky folo maika be hijery ikarakara azy ny trano efa io antany efa io ampetraka eo tsy fahotana koa no vidy ompy tsy fahotana koa no nanana ompy fa zao afaka najanona teo koa nge le omby aloha de vita ny fanasana de nandeha tany tena tia napetraka tsara zay fa sao de lasa misy mitentsika hoe fahotana tsy mahazo mividy tany zany tsy mahazo mampiasa ompy zany tsy mahazo manana ompy zany tsy zay le izy fa le fahaiza-mandamina sy ny lahara-pahamehana ny priorité inona ny prioritaire aminao fa eo reny rehetrarehetra reny fa indraindray raha vao reny no mibahana de adino ny zava-panahy adino le famonjena adino le fanasan'ny tompo adino le intimité le fiombolana miaraka amin'i Jesosy fa lasa variana amin'ny zavatry ny tany sao sanatria variana amin'ny fitahina ianao ka le tompo ny fitahina tsy rarahinao intsony sao de variana am'le nanome sy le nahary ianao ka le zavatra nomenanao sy le zavatra vohary indray no mahavariana anao no laim-pahary any amin'ny Romanina de misy an'izay mihitsy hoe naleon'ny olona indray le zavatra noharina notompona sy natao Andriamanitra toy zay lay olona namorona sy le nanao an'le zavatra noharina lasa navadiny sy nirarahina tandremo ry havana malala fa Andriamanitra de mitahy Andriamanitra de mitsodrano Andriamanitra de manome fitahina fa sao de atakalinao ny fitahina nomenan'Andriamanitra anao Andriamanitra sao de atakalinao ny fahasoavana sy ny fanomezana rehetra nomen'ny tompo anao Jesosy ka adinonao izy adinonao no mieritreritra azy misaintsaina azy mombamomba azy mitory ny teniny mizara ny teniny miasa ho azy manohana ny asa manao ny asan'Andriamanitra fa adinonao am'izany rehetrarehetra zany fahatelo zavatra anankiray nataraiky koa de zao ozy izy hoe avy nanambady ahako de zao mihitsy ny lazainy hoe tsy afaka makany ny fanambadiana ve de tsy ahafahanao amonjy fanasana ianao manambady ve de lasa sakana ho anao ho amin'ny fitoriana ho amin'ny fiarahana amin'i Jesosy ho amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra tsia raha vao zay le izy de tsy mety tsy ny fahasoavana ny fanambadiana fitahina ny fanambadiana tsodranomen'Andriamanitra ny fanambadiana ary tsy tokony ho sakana amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy Kristy zany raha toka avy amin'ny tompo tsara le miaraka aminao afaka niaraka tany nge raha nanambady ane izy
afaka niaraka tandro zareo namonjy an'le fanasany satria efa raha ihany ireo ao amin'ny tompo dia afaka niaraka tany hoe andao ary hamonjy an'le fanasany tsika aloha fa tsy hoe nanambady dia tsy afaka mankany. Zavatra tiana tenenina amintsika zany dia zao ny ataraika indraindray dia zavatra légitime ohatrany hoe ilaina ny miasa ilaina ny mianatra ilaina ny manao fiarina ilaina ny manana activité maro isan-karazany tsisy fahotana fa sao dia tototry reny ianao sao dia tototry ny asa ianao sao dia tototry ny azakazaka amin'ny asa fivelomana ianao ilaina reny ary tokony atao zao mila fandanjalanjana mila fahendrena mila mahafantatra atreto mba tsy ho lasa lavitra lasa miazakazaka ny tompony lazaiko anao mihitsy hoe mita ny tompony lazaiko anao mihitsy hoe manambony fa so ianao variana dia ozy ten'Andriamanitra hoe lasa voky lasa tsy mety afa-po ianao fa mahazo foana tsy haiko mahazo vola mahazo tany mahazo fiara mitompo ny asa mitompo ny orinasa mitatra ny asa mitatra ny zavatra rehetrarehetra tao dia rehefa araky ny hitarany dia tsy misy fahononana fa mbola te hanitatra mbola te hanitatra mbola te hanitatra mbola te hahazo foana dia lasa sanatria lasa ao anatin'ny fitiavam-bola avy eo sanatria lasa ao anatin'ny fitiavan-karena avy eo sanatria lasa ao anaty fitiavana materiel ao anaty arena rehefa avy eo loza raha izay ny fitrangany loza raha izay ny fitrangany satria tsy zay ny tanjon'i Jesosy Kristy fa ny tanjon'i Jesosy Kristy dia ananantsika fahonona tena. Paoly ara moa dia niteny mihitsy hoe tsy nahatondra na inona na inona tsika teto amin'izao tontolo izao ary fantatra fa tsy hatondra na inona na inona raha miala eto fa raha manana ny utafiana ny hoanina ny hosotrona sika dia aoka ianona ny amin'izay nefa ny tompo manome antsika mihoatran'izay fa anjarantsika ny manana fahendrena anjarantsika manana fahonona-po anjarantsika manana fahonona tena ka hifantoka amin'i Jesosy Kristy. Inona ny tianao Jesosy, inona ny sitrakao Jesosy, inona ny eritreritranao Jesosy, inona ny fisainanao Jesosy, inona ny zavatra miinterese anao Jesosy. Fa sao dia ianao dia variana amin'ny zavatra ny tany, sao dia ianao dia variana amin'ny million sy ny miliara, sao dia ianao dia variana amin'ny fitahiana. Tsia le tompon'ny fitahinana aoka avariananao, le tompon'ny famonjena aoka avariananao, le tompon'ny fanambinana sy tompon'ny fahasoavana no aoka avariananao ary aza lavina ny fanasany, aza lavina ny fanasany anao, aza mandaa zay rehetrarehetra iantsony ianao na aiza na oviana na oviana. Ny tompo ame fahendrenanao amin'ny fandaminana ny fotoana, ny tompo ame fahendrenanao amin'ny fitantanana, ny tompo ame fahendrenanao amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy sanatria lasa nimbanao indray ny fahasoavany, lasa nimbanao indray ny fitahiny, lasa nimbanao indray ny zava-tsy omen'ny tompo anao. Aleo indray ara tsy nisy zany rehetrarehetra zany tsy nanana tany ianao tsy nanana omby ianao tsy nanambady ianao fa nifantoka tao amin'i Jesosy. Zay manana tany ianao manana omby ianao manambady ianao nefa ilay Jesosy tompo nanome anao an'rehetrarehetra zany adinonao. Tsy mety zay. Miaraka amin'i Jesosy ny tena zavatra tsara indrindra, miaraka amin'i Jesosy ny tena zavatra lohany indrindra ary zay ny tena tiana apetraka amintsika satria ozy aho hoe manao distraction, manao zavatra be da be avariana ilay ratsy. Raha vao tsy miambintsika, raha vao tsy mitandrina tsika dia diso zavatra ray loha. Ampifandraisiko amin'ilay Marta sy Maria le resaka eto hoe i Marta dia variana tany ary Jesosy hoe Marta maro ahina sy berehana loatra ianao. Sao dia miteny aminao koa Jesosy amin'izao fotoana, sao dia miteny amiko izy amin'izao fotoana maro ahina sy berehana loatra ianao fa zavatra ray loha ny tokony natao. I Maria no nisafidy azy ny anjara tsara zay tsy hoe sorona amintsony dia ny eo an-tongotry Jesosy, ny eo an-tongotry Jesosy. Mandalo nge zao tontolo zao hoe mandalo nge zao zavatra rehetrarehetra zao hoe fa aoka ianao hifantoka ny amin'i Jesosy, aoka ianao hifantoka koa amin'ireo fanahy ovonjena, le fanahy very, le fanahy mila famonjena, le fanahy mila fanavotana, aoka hifantoka amin'izany koa ianao. Fa zay ny tena filazany tsara. Matsiaro anao ambavaka, mamporisika anao iorina tsara amin'le tenin'Andriamanitra, mamporisika anao hifantoka amin'ny tompo. Samy andiny tenitsika amin'izao fotoana, samy eritreritra ny fiainana, samy hijery momba azy hoe inona tokoa moa zany ny zavatra iainako zao, inona avy moa zavatra misy eo amiko zao. Sao dia variana, sao dia mandany antson'i Jesosy sao dia mandany zavatra mpandreketin'i Jesosy sao dia mandany Jesosy sy ny fanatrehany mihitsy fa variana miazakazaka amin'ny zavatra maro samihafa, variana amin'izao fiainana zao. Mba tsy ho variana ianao fa hiverina no ten'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Io fitiavana voalohany io dia tena hoe tsisy condition tsisy intérêt fa tena hoe tian'i Jesosy fotsiny. Raha mijery ianao ny Efesianina io mbola zaraintsika amin'ny teny manaraka ny fiangonana Efesosy io amin'ny Apokalipsy ny asa ireo nazoto ny asa ireo, salotiny tafahotany ireo, nazoto tao anaty activité ireo fa le fitiavana voalohany tsy tao tsony. Iny mbola resaka manaraka ihany koa fa tena hoe hifantoka amin'i Jesosy ianao
ary tsy ho variana ianao fa teny ifantoka amin'ny akary rehefa maneno ny trompetra tonga ny fampakarana isan'ny akarina le ianao sy za ho voninahitra Jesosy Kristy. Halleloia ho amintsika ny fahasoavana. Amen.